Koko daholo ny zanaka gasikara rehetra. Ato indray isika menakavy arabaina tonga soa, mifampizara maso indray tsika androany. Mipetraka fanontanianareo maromaro dia hovaliana. Ho anareo izay nanao kokoa dia kokoa tsara be daholo. Ho anareo izay nandefa salut dia salut be daholo. Ho anareo miresaka hoe sao dia mba afaka mametraka fanontaniana azafady dia tonga dia apetrao ny fanontanianareo fa tsy misy olana fa tonga dia atao manaraka ilay message ilay izy avy eo. Rehefa misokatra ilay messagenareo ny dikan'izay dia efa novaliako any anaty live any ilay izy. Dia mila mijery live zany ianareo mijery ilay valim-panontaniana nataonareo be dia be any, tsy hoe anankiray ihany akory fa nampatonga ilay izay tsy maintsy atao live dia za koa tsy afaka ilay mamaly matetika ilay messagenareo satria betsaka ange ilay izy, betsaka ny messagenareo dia voatery ako tsy maintsy hoe ataoko live ilay izy dia amizay mba hoe tonga dia efa mba mahazo daholo zany rehetrarehetra, sady atao anaty live tsika dia mba afaka manazava ilay izy mba atao somary lavalava kokoa. Dia fanentanana nataoko izany ho an'ny tsirairay, ho an'ny rehetra mba atontsika ato anaty live ianareo no mijery ilay izy. Sady atao ihany make up na tianareo ity sa ity ka aloha jerena aloha izy haingom-bolo tsara ito. Sa ity natao aleo ilay ito fotsifotsy ito satria ito mitovy amin'ny lokony akanjo. Ity nataoko. Ity zany karazana ohatry ny hoe bandeau fa tsy tena hoe inona akory fa mba natao hanakonana ilay volo eto fotsiny ilay izy zany, sady mba karazana ohatry ny mba haingom-bolo nareo koa zany. Dia tonga dia vava ny fanontaniana voalohany, tsy mety tonga mihitsy nenahy, tsy mety tonga mihitsy vehivavy eto no miteny. Mbola averiko ihany fa elisany ny lehilahy malagasy dia maninona elisany tsy mba mahay manao an'izany atao hoe romantika zany. Miandry an'izany ange ny vehivavy matoa ny vehivavy izay hoe ilely mba te hanala azy dia mba te hankafy ihany koa izy fa tsy hoe elahy irery akory no mila mankafy. Amin'izay na elahy koa ary ange tsy misy fahafinaretana ho an'ny elahy ilay izy satria tsy na hoe izay fotsiny natao hoe miditra fotsiny le lataka dia izay na elahy ary agaga hoe izay ihany koa ve ilay izy. Tsy ny fahatongavan'ilay ranonay midika inona fa ny fahaizana mankafy. Aleo fa mbola ampiako ilay action, ampiana action mihitsy ilay izy. Nareo koa moa zany efa nanontany tany aloha tany mba ampiana action kely ilay izy dia za mihitsy nanao ilay izy dia amin'izay mba sady mianatra ianareo dia mba hamoramora kokoa aminareo ny fampiarana anazy. Dia hovaliantsika zany aloha hoe fa maninona ny anako tsy mety tonga vehivavy metraka fanontaniana. Dia elahy ange ny tompony antoka amin'io ry lehilahy isany. Ny orgasme vehivavy raha ohatra ka tonga in-jato na in-polo na in-arivo tsy misy olana iny, fa ny ranonainan'ny lehilahy dia indray mandeha ihany. Noho izany tsy misy tokony mahataitra ny elahy hoe tonga ilay izy dia mety hijanona ve kala-piso kely. Ny ahalalana azy hoe tonga ilay orgasme vehivavy raha ohatra ka ao anaty lataka ilay, ao anaty tranon-jaza ilay lataka elahy dia ohatry ny hoe misy manaikitra izay ilay lataka dia izay zany ahalalana elahy hoe tonga ilay orgasme. Ka ny vehivavy efa miezaka manao izay ataony izy fa tsy mety tonga ilay izy. Rehefa mialohan'ny lely ianareo roa dia mifampiresaha. Piso inona kinto
Ohatriny ahoana ake ny position tokony ataontsika, sao de mba tokony hiova kely ndraiky isika roa, sao de mba tokony mitsangana ndraiky, sao de mba tokony hipetraka ndraiky, sao de mba tokony mandohalika ndraiky itsika. Inona avy no tena tiandry? Mandritra izay firesahanareo roa zay de mba sady mifanoroka moramora ianareo roa, mifampibitsibitsika no miresaka amin'izany. Fa tsy mifampijery fotsiny eo de hoe alana aingana kilaoty de aingana aingana kilaoty ampidirina aingana ity ray roa telo. Tia manao alasa foay fotsiny. De hitanareo na le vehivavy ara lasa kamo satria tsy na ialahy banto tsisy ilaivana azy, tsy mba lilinina. De mbola averiko ity sigara lisany ity sigara toaka manimba lataka ary indrindra manimba ilay lalan-drà antsoina hoe artère ao anaty vatany lisany ao. Mba fantatrareo fa ilay lalan-drà menamena no antoky ny fivelomantsika olombelona. Afaka mijery ianareo eto amin'ny tanana eto misy lalan-drà anankiroa ato anatin'ny vatantsika. Le lalan-drà somary mangamanga ito de io anatin'io ao no misy ilay zavatra tsy ilaina ato anatin'ny vatana. Fa ilay lalan-drà miloko menamena de ao io no mivelona, mahatonga antsika olombelona mivelona ohatr'izao. Efa nisy tany aloha tany tamin'izaho de efa ilay tsy tia pejy ity tany amin'ny pejy hafa nataoko de nampisehoko mihitsy ilay nisy vaovao nisy vatan'olona zany mampiseho ilay lalan-dràntsika olombelona hoe ity lalan-drà anaty vatantsika ity, lalan-drà miloko menamena ity no mamelona ny vatantsika. De ho averiko ho anareo indrindra ho an'ny lehilahy zany, ao anaty vatantsika io lalan-drà menamena io de saropaly satria io no antoky ny fivelomantsika, noho izany kolokoloy le izy. Ajao le mba fantatrareo ve le ohabola am-pirenena izay mahakolokolo manana ny soa, izay mahakolokolo ihany ange manana ny soa. Fa raha ohatra ianareo ka hoe tsy miasa saina amin'ilay vatanareo, lasa lisana mirevy foana isan'andro, sigara foana foana, ny vola lany tsy misy zavatra mitsangana. Zany ange anisan'ny lasa fahavoazana daholo. Mba tiany Elisa mba hoe hanana vady tsara, mba te hilely tsara nefa tsy mitsinjony ho avy. Tsy androany eny ange ny fiainana ry zareo fa mandrapita ny voamaso be antsika io izany de mila mitsinjony ho avy zany. Ka inona ary zany no tokony atao mba hoe apeta ilay izy? Nazavaiko teo ahena ny sigara lisany. Raha hoe tena mafy tokoa le foana sigara, mba hoe indroa na intelo isan-kerinandro ialany mivoaka. Mila misakafo tsara ihany koa lisany satria raha rehefatina sigara sy toaka ireny miboboka ao de simba ny vatana. Ilay sigara io rehefa tonga mandona ilay lalan-drà tafiditra anatin'ny rà de lasa manomboka ny rà zao raha tokony izy tokony handehandeha ohatr'izao, ohatran'ireny rano mikoriana ireny. Nareo rano mikoriana amin'ny paopy? De rehefa mahazo an'ilay rà ilay sigara de raha tokony hikoriana mafy be ilay izy de lasa mandeha moramora, ohatrany hoe rano miampy vovoka. Rano miampy vovoka de lasa mifiretaka avy eo, de lasa mifiretaka ilay rà ao anatin'ny lisany ao rehefa miampy sigara. Tena marina za fa tsy mandainga zavatra misy zany amin'ny vatantsika olombelona. Noho izany mbola tsy reraka foana manora ny lisany fa raha tian'ny lisany te hiady anara-pitiavana de kojakojao ny vatana. Satria lisany reraka, potika le vatana, de izay mampatonga ny lisany tsy mahavita ilay mankafy miaraka amin'ny vehivavy. Alefa ary hilely nareo, maty ho azy le lataka. De mbola averiko foana raha ohatra ka hoe tonga ilay ranonaina de tsy voatery hoe tonga de alefa ilay izy fa avoaka aloha. Rehefa mivoaka ilay izy de ohatra hoe ity le latakelahy de somary aolana kely ohatran'izao. Rehefa avy olana kely ohatran'izao ilay izy de somary tapenana kely ohatr'izao eto ambony lohan'ilay lataka. De miandriandry kely eo ialahy, efatra segondra somary lasa miemotra ilay izy avy eo de zay, tsy manino.
dia afaka ampidirina anaty lavapaoro indray. Fa ohatrany ahoana marina zany tsy mety tonga ilay ranonainan'ny madama. Rehefa milely ianareo dia ohatr'izay ilay ato ambony fandriana, tsy atao intsony izany. Afaka miovaova toerana, tsy voatery ao an-trano, mandeha makany ambanivohitra ohatra mitsidika fianakaviana any, dia any ianareo no milely. Na tsy manam-potoana andeha makany fianakaviana, afaka manofa ianareo ohatra hôtely, any ianareo manala azy. Miovaova toerana, ny anton'izay ohatra mihinan-kanina ihany. Ianao raha vary soa maraina, vary soa atoandro, vary soa hariva, leo ihany tsika. Vary ny foto-tsakafo malagasy fa izay aloha, fa kosa leo ihany. Amin'ny atoandro tsika tsy maintsy mihinam-bary, ho antsika mponina aty ambanivohitra tsy maintsy mihinana vomanga amin'ny atoandro, indraindray sonjo, indraindray mangahazo. Hitanareo miovaova ohatr'izay ilay izy. Fa raha isan'andro dia leo be ny vatana. Dia avy eo rehefa misy indray izao ohatra hoe rehefa laoka indray, amin'ny maraina izao ianao mihinana vary, atao vary amin'anana, lasa vary amin'anana, vary amin'anana, vary sosoa, voary ritraritra, izay ilay izy. Amin'ny atoandro vary maina somary ampiana varina pango, misy laoka kely, hena kely, dia ohatr'izay koa no milely. Fa tsy tonga dia mijabajaboka hoe vary maina be ohatr'izany kena atao lisany rehefa milely, vary maina be fotsiny no hohanina, tsisy laoka, tsisy lasary, tsisy tsindrin-tsakafo, tsisy desera, fa vary maina be dia tonga ilay ranonaina. Ampiana tsindrin-tsakafo, ampiana desera, ampiana laoka, ampiana jus kely, izay ilay atao hoe milely. Dia inona avy ary ilay karazana tsindrin-tsakafo efa milely? Miova toerana. Eto ambony fandriana, eny ambony seza, any ambany latabatra. Raha ohatra indray ianareo mitsangana, afaka mipetraka, afaka misopirana. Nisy tany vidéo mahakasika ny atao hoe Kamasutra. Efa nazavaiko tany ilay fomba filelena, dia mijery an'ilay vidéo izay ianareo. Aleo fa overiko partagena ihany izy fa somary efa lasalasa ny aloha, dia mba mijery ianareo dia mba miezaka ianareo manovanova ilay fihetsika. Dia rehefa miaraka mba mila atao miadana, milantolanto tsara. Elahy zao rehefa milely ianareo roa dia tsy mijery an'ilay i madama mikipy, fa elahy tsy maintsy hoe mijery an'i madama. Fantatra elahy foana hoe aiza mivata an'i madama no tiany. Mihetsika tsara ny tana elahy, mila somary mikotrana kely aloha ianareo roa rehefa mialoha milely. Ampiana mozika ohatra, dia manao mozika, mandindihy kely eo, mandindihy milamy eo, dia samy mifanoroka moramora, dia efa mifanafosafo moramora, miainga avy any ambony, dia ny sandry, ny fe, ny nono, ny vody, dia atao moramora ohatran'izay ilay izy. Niresaka ihany koa hoe mba mila fampiresaka moramora ianareo roa rehefa milely. Iso tindry fe izany. Ay, sao dia mba hohano kely akely noho indry. Ao aty mba hohano kely latako. Tsara be nge io e. Ay, indry koa izay. Dia eo ianareo roa mifampibitsibitsika moramora mifampiteny an'izany, mifampibitsibitsika izany e. Hitanareo tamin'ny sofintsika eto ange rehefa indrindra ho an'ny vehivavy, ny vehivavy dia mankafy rehefa hoe ny sofina no kakerina na hohanina na horohana. Dia mila mianatra an'izay izany lisana. Mandritra izay fotoana izay dia avy eo lasa taitro madama. Ary mbola averiko ihany ho anareo lehilahy mampirafy. Io fampirafesana lisana io dia anisan'ny mampatonga vehivavy lasa miemotra kamo hilely. Mafy ange izany hoe hiara fampirafesana izany ry zareo. Na elahy apetrao amin'ny toeran'ny elahy fotsiny, hoe elahy rehefa hoe raha tratran'ny elahy mampirafy tamiko madama zakan'ny elahy ve izany? Kanefa maneno ny madama no mampirafesana foana. Zavatra tsy mety ange izany. Noho izany rehefa zavatra tsy tian'ny elahy atao amin'ny vatan'ny elahy dia aza ataony hafa. Mafy ange izany hoe hiara fampirafesana izany ry zareo, tena mafy izany. Efa nandalovan'ny tena izany, niezaka ny tena hoe andeha hamono tena, nefa angamba hoe mamono tena izany ny devoly ho faly rehefa mandeha mamono tena ianao. Tsy tsika olombelona ihany koa mitombo ny fiainana fa ny ao ambony.
ekena hoe matoa mandalo amintsika reny zavatra reny a dia natao anatra ho an'ny ho avy misy akana lesona ho atsika rehetrarehetra. Natao anatra nge reny e, natao hivoarantsika olombelona hoe raha ohatra ka misy ny olana ohatra zao dia inona zany no tokony atao. Fa mbola averiko ihany ho an'ny lisany variana, manambany, manaratsy vehivavy, na te hilery sy te hihinana ny latakela isan'andro ary madama dia tadidio tsara fa tsy mazoto izy. Rehefa mifovo maraina ianareo roa dia mba mila mifampiarahaba, mila mifanoroka, dia mila mifameno. Eo aloha 10 minitra eo ambofandrina eo. Zany ange dia fa goûter vao maraina ange zany e. Jereo tsara fa na ny tontolo andronareo anankiroa lasa tsara be satria ianareo mihinana goûter. Fa tsy hoe vao mifody efa ange narika lana fa tazy zay fa tsy inona ary ty mianahana be ty. Vadiny lava dia ataony alahany zany. Andrano indray andro ange tsisy vehivavy ao an-trano dia hojerena hoe vitany elahy tokoa ve zany fiainana tsy misy vehivavy zany. Elahy voalohany tsy mahazaka fiainana rehefa tsisy vehivavy satria elahy nge tsy mahavita manasa vilia rehefa avy mandeha rehefa tonga avy miasa. Mahavita zany nga lisany? Tsy mahavita lisany hoe andeha taiza zaza rehefa avy miasa hoe sady mitaiza zaza ako ndeha mbola handro hanina ako. Mahavita zany lisany. Ary rehefa masiso lehilahy mahavita mandeha manasa lamba ve lisany? Tsy maintsy madama no andeha hiezaka hanao an'izany. Kanefa ny ankamaroan'ny vehivavy amin'izao fotoana ange zareo ka miasa daholo e. Vitsy ny vehivavy hoe tsy miasa. Koa manino ny madama no hoe rehefa mba hoe ao an-tokantrano izy mitsonomena asiny. Ianao lehilahy no voalohany hitokisan'ny vehivavy, elahy no voalohany andry iankinan'ny vehivavy rehefa manambady izay ny vehivavy. Ary miandry teny mamy avy amin'ny elahy izy. Dia mbola averiko an'ny lisany foana. Oka izay ilay fanambaniana vehivavy. Rehefa mahay mizara fitiavana elahy, manome fitiavana ny vehivavy, io ange madama indray avy eo nandeha izy indray ary no teny elahy hoe andao hilely. Ary tsisy mahamenatra zany, tsisy tokony hoe atahora fa fiainan'ny kilalaom-pitiavan'ny olon-dehibe zany tsisy maharatsy an'izany. Dia mila maneho fitiavana lisany zany. Andeha hampirafy lisany ny vola lany, ny aina reraka, ny vady ao an-trano mampifilafila satria hiara fampirafesana. Dia avy eo lazay lisa fa hoe madama no tsy mahay miaina, nefa elahy no tsisy saina. Rehefa antitra ange elahy tsy maintsy manenina e. Sa tsy nanenina? Nanenina tsara. Fa zany ato anatin'ny fahatandràna dia mizesta be. Noho izany isorohana an'izay ilay fanenena izay dia oka izay. Rehefa eo madama, tiavo izy a, omeo fitiavana izy a, fa izy irery ihany no vahaolana. Fanontaniana manaraka lava loatra ilay teo mba saika anontany ahoana ny ahafantarana an'ilay hoe mijoira ny vehivavy, ny femme fontaine. Dia hatramin'izay tsy mbola nisy hoe zavatra tonga rehefa manao fa indraindray aza maina be. Tsy mahay manetsika ihany koa na avy eo ambony ary fa azoko ilay izy ohatran'ny hoe tsy misy ninona haiko fa hoe manao fotsiny. Hitanareo zany e! Nitaraina daholo ny vehivavy satria tsy ny lisany tsy mahay milely. Tsy mahay milalao vehivavy fa maika ampiditra lataka fotsiny. Izay ilay olana eto izao. Koa aloha enregistrena eto. Dia efa natoroko teo ilay izy. Rehefa milely ilisany. Tsy voatery hoe ilay any ambofandriana foana akory ny atao hoe tena lely sy fitiavana fa izay ilay niteneniko izay rehefa mifoy ianareo roa. Bonjour ty pisy. Natoro tsara ve lahy? Tahako ilay izy tsy natoro. Dia eo tsara ianareo roa izao eo ilay mifoy eo dia sady mifanoroka moramora. Dia raha izay efa maimbo vava koa. Rehefa mifoy maraina aloha tsy maintsy maimbo vava fa tsy maninona izany e. Ianareo roa irery ihany ange mivady e. Tsy azo afangaro iza fa raha vao afangaro dia lasa maimbo roran'olona hafa dia tsy maintsy arary vao haniangatra eo.
dia eo ianareo jereo tsara fa ao anatin'izay ao rehefa zafady kely rehefa mifo isika ianao elahy indri rehefa mifo dia tsy maintsy eo ilay fientanana indrindra fa ho an'ny lehilahy dia izay foana ny tenenako hoe elahy mba mila mianatra ny atao hoe aiza ny zavatra tian'ny madama, aiza ny zavatra mba mahafinaritra anazy, ireny orokoroka madinika ireny, ireny teny mamy atao lahy ireny dia efa fihetsika anankiray voalohany mahafinaritra ny madama dia eo izy lasa mazoto izy ilely. Satria nitarainy madama tsisy zavatra haiko, tsisy zavatra fantatra mihitsy fa elahy maika apiditra lataka fotsiny. Dia izay ny torohevitra ataoko an'ny lisany manomboka androany lisany, ahena ny sigara, ahena ny toaka, amin'izay lisany matanjaka. Ny sakafo efa betsaka tany ny torohevitra mahakasika ny hoe inona avy ny sakafo tokony hohanina mba mampatsara ilay, mba hanome hery any elahy, mba hampatanjaka ilay lataka, ary inona ny zavatra tokony atao. Ilay kafe mba efa misotro an'izany ve lisa régime nge reny e, tsy ilay kafe be tonga dia kafe be iray kaopy no hohaniko isan'andro, tsy izy iny, fa mihinana kafe ianao, ilay kafe marron tiako lazaina io, ilay kafe marron no hohanina dia iny efa anisany mahatsara ilay lataka. Misy ny tongolo gasy, misy ny cola, ary ahena ilay fatina siramamy be dia be, manimba vatana daholo ireny siramamy ireny, noho izany ahena ilay izy. Efa nisy video nataoko teo aloha teo hoe ilay mahakasika ny sigara dia miezaka izany lisany mamantatra an'izay zavatra izay. Ny vehivavy izao mahatsiaro mijaly mihitsy satria vokatr'ilay ataon'ny lisany. Elahy tsy mahalala hoe roviana ny tonga ilay satria elahy reraka, isika malagasy ange ry zareo noho ilay fahantrahantsika dia mampalahelo e. Noho izay zavatra izay dia hoe mba tokony mba hoe miezaka izany lisany manao izay zavatra mba mahatsara ny vatana. Isika efa tsy manam-bola, efa tsy manana, tsy manam-bola, tsy manana ny vola miditra ao an-tany koa tsy mahasehaka ny zavatra anahana dia mbola variana mandany andro, lasa ihany miboboka toaka. Ireny vola ireny nge ry zareo afaka mba hangonina e, dia mba hivoarana hiaraka amin'ny madama hoe manam-bola elahy hampirevena namana izay ireny namana ireny nge ry zareo ka tsy hamonjy any elahy. Lehilahy izany no lazaiko eto lehilahy mizesta be mampirevy namana satria hoe izay ilay fanarahana, kanefa ireo namana elahy ireo nga hamonjy any elahy rehefa hidona amin'ny poto elahy, alaina ohatra elahy hoe accident dia andeha ho any amin'ny lahany ireny namana elahy ireny, andeha raha ohatra ka 2 andro 3 andro dia vitan'ny namana elahy izay aloha. 2 andro 3 andro izy miaraka mipetraka amin'ny elahy any amin'ny hôpitaly. Raha ohatra elahy ka ray volana elahy ao anatin'ny hôpitaly ao dia azo manaitaina elahy fa hoe ho avy foana ny namana elahy, ary ny vola lany dia hanome ve ny namana elahy? Azafady, madama no tsy maintsy hitady vola ho any elahy. Ka izay zavatra izay no mampatonga anako miteny hoe mezo mehoasy ny vehivavy, satria io vadiny elahy io no voalohany
anondrotra an'elahy rehefa latsaka anaty lavaka elahy, ary izy ny voalohany tsy afaka hiala ihany koa. Tsy afaka miala nge vehivavy e. Sa afaka miala izy ozy nareo? Tsy maintsy andeha hitrosa etsy sy eroa madama. Raha tsy nanam-bola ianareo roa, raha tsy nanana tahiry. Hafa kely indray izany lokomenako izany. Raha ny tokony ho izy ilay lokomena mba nataoko ao. Raha ohatra izao ka hoe tsy manam-bola ianareo roa, dia madama no andeha hipepopepo etsy sy eroa, andeha hitady sy hitrosa aman'olona. Ary ireo naman'elahy miala ilany daholo ange ry zareo. Mamorona mihitsy ary izy, izay nge lesy tena sahirana e, izany nge lesy vao teo izay sy ilay tsain-koriana ny saraka e. Nefa ninona nataony? Lasa izy mandeha mampirevisi-pahafa indray. Noho izany ho an'ny lisany a, mbola averiko foana izay, aoka izay ilay maty kampo. Afaka mampirevy elahy naman'elahy izy, tsy maninona izany. Mpinamana ange afaka manalaza, mba afaka manao an'izay. Fa ilay diso tafahoatra loatra, mihoatra ny fefy, ino no tsy azo atao. Ary tsinjovy ilay vady aman-drano, ilay taranaka fara-mandinika. Vady aman-janaka elahy nge ny voalohany rehefa antitra ianareo roa. Mba fantatra elahy hoe fa ianareo roa no hiaraka antitra, hitsinjona, hiaraka hizaka ny fahanterana. Dia maninona no tsy omena asiny madama? Dia izay no torohevitra ataoko alisany a. Omeo zo ny vehivavy, ajao ny vehivavy, fa io vehivavy vadiny elahy io ange no hanandratra ny elahy. Mba fantatry lisany ve fa ny vehivavy rehefa tena tia dia mahavita mihitsy hoe elahy no prioritaire, izany izay filazana azy. Elahy no tsy maintsy ambony voaloha, izay vao ny olona hafa, izay vao ny tenany. Noho izany omeo fitiavana izy. Raha ohatra izy ka hoe nitaiza zaza tsara, izy koa mbola miasa tsara, izy koa mbola mahandro hanina tsara, hitady inona ankoatran'izay elahy? Inona koa nefa nampilingilingy any elahy hoe handeha haka vady raha ohatra elahy ka hoe tsy mieritreritra ny hiaritra tokantrano? Izany ange fanontaniana daholo. Rehefa manambady lisany a, dia tadio tsara fa tsy ny tenan'ny lisany irery no eritreretina, fa ny vadiny lisany sy ny zanaky lisany ao anatiny daholo.
Tsara ve le molotra. Aha! Fanontaniana manaraka. Ka aleo amboarina tsara le molotra amin'izay mba. Le eto ambony eto ohatrany hafakely. Ohatran'ny ngeza be izany molotra eto ambony izany. Ho fean'le resaka teo izany aloha. Fehezitsika ilay resaka teo satria tsy inona mitaraina vehivavy fa alisany tsy mahay ninninona. Inona fean'le resaka teo? Ahena ny sigara, ahena ny toaka, mila mihinana sakafo mba mampatanjaka lataka ilisany ny kafe, ny cola, ahena ny siramamy, ny tongolo gasy. Dia isan'andro ilisany manao an'izay karazana régime izay tsy tonga dia hoe atao indray mandrapaka be rehefa tonga le latsinainy kafe, talata tongolo, lakamisy tongolo gasy, alarobia cola kely, fa madibadika ohatran'izay ilay izy. Na ohatra ary hoe anatin'indray andro ilisany mihinana dia mihinana kely indray mitsonika. 2 sotro kafe, mihinana kely tongolo gasy, mihinana kely tongolo, izay dia ampy. Dia ny sakafo mihinana sakafo ara-dalàna. Satria potika ilay vatanao ao, vatan'ilay ao dia tsy manana tanjaka intsony ilay rehefa helely. Aina ange mivoaka ao anatin'ilay iny. Dia izay. Dia rehefa milely ihany koa lisany dia mila miovaova toerana, miovaova fihetsika. Ilay inona moa izany? Ilay fihetsika izany. Raha nitsangana ohatra dia mipetraka, raha matory ohatra dia misopirana. Fa tsy voatery hoe ao ambany foana na i madama na i miovaova ohatr'izay izany ilay fihetsika roa anankiroa. Dia izay no mahatsara anazy. Dia aok'izay ilay fampirafesana. Izay mba ampidiriko groupe X. Inona ihany ity groupe X anareo lavity? Groupe X dia efa nandeha ilay fanontaniana fa ho averiko ihany ho anareo raha ohatra ka hoe mila groupe ianareo resaka lely miditra ao amin'ny Google ianareo soraty eo hoe lely dia be ihany feno karazana vidéo. Enregistré ilay vidéo dia afaka mijery ianareo rehefa any an-trano. Ato anaty Facebook tsy afaka hizarana an'ireny raha hoe hijery fory sy lataka ilely ianareo dia tsy misy an'ireny ato amin'ny Facebook fa any amin'ny Google ihany no misy an'ireny. Dia any izany ianareo no mijery. Misy groupe efa nosokoafako ao dia afaka mijery any ihany koa ianareo dia afaka maneho hevitra any ianareo izay zavatra tianareo eritreretina sy atao. Asio resaka mampangeza lataka. Teo ngeza lataka ve lisany? Atahoana ny manangeza lataka? Tsy matin'ny lisan'ny lohany mihitsy izany atao hoe ngeza lataka izany. Nefa zareo congolais na izy ary gaga hoe maninona ny lava loatra indray ilay izy. Dia ilay olombelona izany tsy mety faly amin'izay ananany. Izay izany ilay olonantsika olombelona matetika tsy mifaly amin'izay kely ananany ny olombelona fa mitady ny zavatra tsy hita foana. Sa tsy izany? Dia inona izany no atao mba hampangeza lataka?
no ataoko fa za mba teo ngeza ny lataka. Teo ngeza lataka vela. Valiny anankiray ihany a dia tsy afaka miady amin'ny zavatra natoraly isika olombelona. Rehefa io a no nomen'Andriamanitra ny elahy dia io ihany, izay ny zava-misy. Fa raha ohatra elahy ka teo ngeza lataka dia tsy maintsy manao plastic surgery. Eny any amin'ny dokotera, ny dokotera efa misy any karazana menaka ahosotra hoe lasa lava ilay lataka, makany lisany a dia izy a no manoro a ny zavatra tokony atao. Izao anefa, raha ohatra elahy ka te ho lava lataka, ohatra izao ny ngeza lataka elahy, tiany elahy ho lasa ohatra hoe ho avy roeny zany, hitombo ohatran'izay ilay izy, dia aiza no ahitana an'iny zany? Hoe anosotra menaka elahy dia lasa mihalava ilay izy, ka raha matavy ohatrao ilay izy dia tonga dia lasa mihalava, tsy lasa lava marotsaka kely ilay izy rehefa avy eo. Elahy indray lasa ny elahy fa ilay lavapory indray no hoe malalaka loatra, nefa ny elahy lasa lava marotsaka kely. Hitalisana zany. Dia eo zany. Fa raha ohatra zany ka hoe tiany elahy hoe ho lava ilay izy, lava ohatr'izao dia manao plastic surgery lisany. Ny dokotera mahalala an'ilay fanaovana anazy a, dia zareo no mametraka ilay taova-hafa ho apetraka ao anatin'ilay lataka dia lasa mihalava ny lataka elahy. Ny plastic surgery zareo dia tsy maharitra 5 taona raha ela indrindra. Ireny a dia tsy maintsy soloina ohatran'ilay manamboatra nono. Ny mpanamboatra nono, ny mpanamboatra vody dia isaky ny 5 taona ireny tsy maintsy soloina, esorina ilay tao dia apetraka vaovao. Noho izany a, ataovy matevitevina ilay vola, fa raha elahy tsy manam-bola ka hanao an'ireny plastic surgery ireny a, dia hijaly ary ho lasa cancer koa ny faran'ilay izy. Dia eo a ny lamby be indrindra. Ny torohevitra apetrako dia hoy aho hoe mahaiza mifaly izay eo an-tanana, tsy misy maharatsy an'izany hoe manao plastic surgery aloha, fa ny tena tsara dia ny natoraly. Mbola hafa foana izany atao hoe natoraly izany, kanefa io moa miankina amin'ny tsirairay a. Raha ohatra moa zany ka hoe mahatsara menatra lisany, tsy tia lisany ilay izy fohy loatra, dia izay ny vahaolana akaiky, atoroko alisany manao plastic surgery lisany, dia ny dokotera no manao anazy. Fa kosa ataovy matevitevina ilay vola, vao tsy matevina eo ny volan'ny lisany a, dia ny lisany be indrindra. Da ampitombona atao 4 metatra ny tililisany. Mba fantatrareo ve fa ilay lehilahy manana lataka lava indrindra eran-tany dia anisany mijaly izy, satria na ny milanja an'ilay izy ara dia makarary anazy. Dia izay no atoroko alisany hoe aleo a miaina amin'ny zava-misy. Izay nomeny avy any elahy dia iny faliana. Matoa elahy hoe ino nataony avy, dia ino zany mba zavatra tiany ho atao, zavatra tiany mba ampety any elahy. Noho izany dia tsy tokony mba hoe malahelo elahy na tesitra na hoe tsy faly fa tsy tiako ilay izy, dia mahaiza mifaly izay eo an-tanana.
Laotsika fa hiditra amin'ny fanontaniana manaraka indray. Mino aho aho fa samy manana ny heviny moa zany, samy manana ny tiany, tsirairay raha ohatra lisany ka hoe te ho lavalataka tokoa dia izay tiany lisany ihany io, fa tsy afaka ny hoe terena akory lisany hoe tsy maintsy manaraka izay zavatra resahana, fa ny lisany ihany no tompon'antoka amin'ny vatan'ny lisany. Dia anjaran'ny lisany no mandinika izay zavatra tokony ataon'ny lisany. Azafady indrindra tompoko, misy ho fosa? Izy nareo no fosa ao. Leza nareo fosa amin'ny kalako opposé fotsiny. Mba valio sa mba latsinely? Latsinely. Inona no dika zany? Latsiny zany mbola ay rehefa miresaka hoe lisany mba ataovy mazava tsara, ialahy zany mbola tsy lely dia te hilely be ve zany? Dia makafady somary ratsy zany ange, makafady dia milely avy eo. Za mbola tsy nilely ho an'ny lisa zany, raha ohatra ka hoe mbola tsy nilely lisany omany tsara ny asa, tadidio tsara fa ialahy rehefa hoe hanambady ialahy zay dia ialahy no andrakina ny tokantrano, fa sao dia miananao hoe vehivavy indray no antenainy ialahy. Tsisy tokantrano vanona raha vao vehivavy no antenainy ialahy, fa ialahy no lohan'ny tokantrano fa aloha zava ny resaka. Noho izany omany ny vola, omany ny asa, dia izay vao mipingapinga mandeha maka vady. Fa rehefa tsy hananany ialahy ireo vola ireo, ialahy ange voalohany marary saina sy marary fo e, sa tsy izany? Ny tahotra ny lehilahy voalohany rehefa manambady dia ny vola, sa tsy marina izany ry lehilahy? Rehefa tsy manam-bola lisany dia matahotra rehefa ao an-tokantrano satria tsy hahavelona vady aman-janaka. Fantatra lisany tsara mihitsy fa lisany tsy maintsy mampidi-bola betsaka rehefa ao an-tokantrano. Noho izany mba hisorohana an'izay zavatra izay omany tsara ny asa, fitao tsara ny fianarana, ary fadio ny manabevoka zanak'olona tsy amin'ny lerany. Ialahy ihany ange vao fatotra ao e. Ny ray aman-dren'ny zanak'olona angaha anaiky tsy maintsy tonga dia hoe alay vady ny zanakay. Ialahy nefa mbola te hanao revo, mbola te hanao fiainana, eo tsy maintsy manambady. Rahalakely koa voafitaka tampoka satria etin'ilay fitiavana dia izay, doboka ao, miaraka midoboka ianareo roa. Hitanareo zany mampalahelo ange. Ianareo roa no miaraka indray midona amin'ny poto, dia avy eo ao ianareo roa vao manenina, avy eo manenina tongotra aman-tanana hoe takizay tokoa tsy nilely dia nefa efa tara loatra. Ilay fanenenana tara loatra. Hisorohana an'izay fanenena tara loatra izay dia averiko foana fadio manabevoka zanak'olona. Raha tena te hilely tokoa ialahy, be dia be ny kapoty. Betsaka ny kapoty dia ny kapoty ny ampiasaina rehefa milely amin'izay tsy bevoka ilay zanak'olona. Izao anefa fadio ny mamitaka. Eo zao ialahy zao dia maika hilely fotsiny fa tsy hakavady an'ilay zanak'olona. Inona no mampingapinga ny ialahy hoe maika hilely nefa tsy hakavady an'ilay zanak'olona? Dia ialahy ange zany ilay hoe kinga vody e. Rehefa tsy mazonto ialahy hakavady an'ilay zanak'olona
dia azavitany izy satria izay ilay fomba ratsy ny lisana. Tsy tiany ela akory ilay zanak'olona fa maika fotsiny ela ilely a. Dia avy eo rehefa bevoka ilay zanak'olona dia eo ela vao maniny fa nanina ary izay no lely. Isorohana an'izay loza izay a dia mbola averiko foana fa dio ilay mipingapinga. Raha te ilay lehilahy. Misy alia antsoina hoe vasectome any amin'ny dokotera. Makany amin'ny dokotera ialahy hoe za mbola tsy mieritreritra niteraka fa hanao vasectome aloha za koa mandra-panamboatra zazakely. Amin'izay fotoana izay raha milery ialahy dia tsy bevoka ny zanak'olona izay milely amin'ny lehilahy. Satria anareo roa raha tafaraisy tsy mahalala, raha kalakely te hileny, elahy koa mangididy dia eo anareo roa no raisina avy eo. Torohevitra nataoko amin'ny tovovavy malagasy. Ny lehilahy dia izay ny fahafinaretan'ny lehilahy ny atao hoe milely. Rehefa miaraka amin'ny vehivavy izy dia izany ny fahafinaretan'ny lehilahy fa izy tsy mba mandinika izany atao hoe misy tombontsoa ve ty? Ny azy ihany ny fantany. Dia manoro andriza akory tovovavy malagasy a, indri dia aza manaiky ataon'ny lehilahy kilalao satria indri lasa kilalao. Fianaran-dry atao. Tsy mahazo tata sy neny ampahatonga-ndreo tsy avelan'ny tata sy neny ndre hanao sipa. Antony dia satria matahotra izy fa ho bevoky ndre. Dia io tsara ny tenin'ny tata sy neny. Fitiavana ho andry izany. Ary ho an'ny lehilahy, ho an'ny lisany aok'izay ilay toko fitaka be loatra. Dia mba aok'izay ilay toko fitaka be loatra amin'izay a, mba hoe lisany any ange manenina e. Tsy izao lisany manenina fa rehefa tonga ny fahaterana any lisa vao manenina tena naninona tokoa ary zako no nanao an'io hatrany tsy nety a. Tena ilay sipa niaraka taminako voalohany ihany no tena tsara fa ilay sipako amin'izao ohatrany tsisy ilaivana azy daholo. Eo ela vao manenina dia tsy hita latsy izay atao. Isorohana izay alahelo sy fanenenana izay dia tsara izany raha hoe mila mandinika aloha izay vao manapa-kevitra. Omany ny asa dia maka vady, tsisy maharatsy an'izany. Na ianareo roa mpianatra ianareo roa, afaka mifankatia. Fa ilay milely tsy maintsy eo foana ilay fiantanana raha ohatra ka hoe mbola mpianatra ianareo roa. Afaka mifanoro lalam-piainana. Izany ange voalohan'ny hoe porofon'ny fitiavana e, mifampitsinjo e. Tsy voatery hoe hilely foana akory fa mifampitsinjo dia ahoana izany ny tokony ataontsika roa mba hahatsara ny hoavintsika roa. Inona izany ny tanjona tsara tokony atao? Inona ny fepetra tokony atao? Mila manana an'izany tanjona tsara izany ianareo roa dia milamina avy eo ny hoavinareo. Fa tsy mankeo fotsiny hoe fohy mihoana dia ndaoka hilely dia mirevy be igny koa ilay kalakely dia tena vidiana pizza izay dia vidiana ny toaka izay dia nirevy be dia avy eo nilely. Ndre ange vaky vody aloha loatra eo avy eo dia manenina e. Tsy izay ilay izy, mila mitsinjo ny hoavy. Ny fiainana tsy hoe androany eny akory ny fiainana. Iny lehilahy manala azy miaraka amin'ireny dia tadio tsara fa tsy manana eritreritra ny hakavady andry izy fa ny hamaky vodiny ao anatin'izay. Na indry ary avy eo dia fieritreretana hoe vehivavy tsisy saina satria nandeha nanala azy fotsiny. Dia tsy eritreretiny hoe vehivavy azo itokisa andry satria lozan-dry no manala azy sy manao fiainana fotsiny. Izany ange mampatonga ny vehivavy rehetrarehetra ny ankamaroany dia mampalahelo satria hiaran'ilay fitaka ataon'ny lehilahy e.
dia mbola averiko foana ho an'ny vehivavy tsy vita lely ny fiainana rehefa miteny amin'indray lehilahy andao ilely tsy voatery anaiky ndre tsy voatery anaiky ndry fa dinio foana aloha hoe misy tombony ho anà ve ty raha mbola tovavy ndry fianarana atao fanontaniana manaraka indray zay vao mety ilay molotra sy lasa ngeza be loatra ilay molotra avy lasa be molotra e lasa be molotra loatra ako tsy hay intsony fanontaniana manaraka saika anontany vehivavy 1 taona Alatsinainy tiako anontaniana miova foana ny fahadim-bolana fa maninona miovaova ilay fahadim-bolana fa maninona miovaova foana ny fahadim-bolana ho an'ny vehivavy rehefa eto amin'ny miala sakana eto ny vehivavy mandrapahatonga ary amin'ny faha 20 taona dia eo matetika 27 andro ilay izy atao hoe 28 jours rehefa miakatra eto amin'ny 20 taona hatrany amin'ny 25 taona no any eo manomboka beady saina ny vehivavy ary indrindra moa ihany koa raha hoe efa manambady ndry dia izay mampatonga ilay hoe fahadim-bolana miovaova raha ohatra indry zao eto hoe mbola tsy nilela dia tsisy tokony mampimenimena andry zany tsisy tokony mampa-beady saina andry zany tsy maninona izany fa lalam-piainana izany tsy misy maharatsy an'izany satria indray mbola tsy nilela dia tsy misy olana mihitsy io fa ny antony mahatonga an'izy io mampitebiteby nge rehefa milely dia satria tsy inona hoe sao dia bevoky izay ny olana ato amin'ilay hoe miovaova ilay izy fa raha ohatra indray ka mbola tsy nilela dia tsy misy olana mihitsy fa aleo andeha amin'io fa tsy maninona izany ho an'ny vehivavy fotsiny hoe raha ohatra indray ka hoe efa nilela ka miovaova ilay fahadim-bolana dia ny ataondry voalohany mila mandinika ilay izy aloha satria eo ilay adi-tsaina zany ka mila mandinika ilay isan'ilay fahadim-bolana indria dia eo no ahalalàndry ilay izy fa raha ohatra indray ka hoe mbola tsy nilela ka mieritreritra ka hoe miadi-saina betsa fa inona ny olana miadi-saina ange-ry zareo tsy maintsy misy miadi-saina foana isika olombelona izay maha olombelona antsika fa kosa tsy maninona izany dia izay ry kalapiso kely tsisy tokony hatahorandry izany na miovaova be ary ny fahadim-bolana satria indray mbola tsy nilely dia tsisy olana izany
manamboatra volomaso indray aloha. Fanontaniana manaraka, efa niteraka dia tsy mety mahazo zanaka intsony, inona no mety antony? Fa maninona no tsy mety mahazo zanaka? Ho an'ny mpivady aloha. Ho anareo roa raha ohatra ka hoe efa nivady ianareo mandritry ny herintaona ka tsy mety mipetraka ilay zaza, dia misy olana ny iray aminareo roa. Tsy maintsy jeren'ny dokotera ny vatana, indrindra zany ny fory sy ny lataka ao amin'ilay taovantsika, ao amin'ilay taova manamboatra zazakely. Mety hoe indry ilay atody ao anatindry raha matavy indrindra kalapiso dia mila somary manena vatana. Antony dia satria nahoana? Ilay tranonjazantsika vehivavy, hitanareo manao ohatran'izao ilay izy, eto izao ilay misy an'ilay atody dia eto misy an'ilay tuyau kely iny dia eto ilay lavapory. Ato anatin'ilay ohatran'izao iny no mivoaka ilay atody rehefa milely, rehefa fotoanan'ny 14e jour, dia mandeha mivoaka ilay izy mamoaka ilay tuyau, mivoaka amin'iny tuyau iny dia miditra ato anatin'ny lalan-jaza. Ka raha matavy loatra indrindra kalapiso dia tsy mety tafavoaka ato amin'ilay tuyau ilay atody raha tokony hivoaka hipetraka ato amin'ny tranon-jaza. Dia tadio tsara fa ireny ange dia miteraka ilay kista hozy ilay fitenenana, lasa misy olana ao anatin'ny tranon-jazandry ao satria tsy inona terin'ilay tavy ilay atody tokony hivoaka, dia lasa miandrona ao, lasa tsetsina eto ilay izy, ohatra hoe tokony hivoaka dia mijanona, tsetsina eto amin'ilay tuyau, izay mivoaka dia tsetsina dia farany lasa homamiadana. Noho izany raha matavy loatra ohatra indrindra kalapiso manena vatana. Raha herintaona ianareo mivady ka ohatra hoe tsy niteraka mihitsy dia tsy maintsy manatona mpitsabo, makany amin'ny dokotera ianareo roa milaza ny olana, dia hazavao aminazy ny olana rehetrarehetra dia ny dokotera no mijery. Izay loatra mety olandry. Indraindray kosa ohatra ny olan-dehilahy, ny lehilahy dia afaka jerena ihany koa ny tanjaky ny ranonainan'ny lehilahy, antsoina hoe spermogramme ny filazana azy. Efa nisy vidéo nataoko mahakasika an'izay any alohaloha any, mila mijery ianareo. Ny dokotera mijery anazy, zany hoe isaky ny 3 volana ny lehilahy lisany misy ilay ranonaina tena matanjaka ao anatin'ny latakilisany ao mamoaka zazakely. Ka ao anatin'izay no jeren'ny dokotera, raha ohatra zany ianareo roa ka te hiteraka, dia ao anatin'izay ny dokotera no mijery an'ny lisany dia ao anatin'ilay 3 volana izay no milaza dokotera eto ny fotoana afaka milely ianareo. Noho izany tsy vita resaka eto hoe omena fanafody izay dia omena misy crème ohatra atao dia mety tsy izay. Fa raha tena hoe mitady zanaka tokoa ianareo roa dia ianareo roa makany amin'ny dokotera jerena ny vatanareo roa, izy no mamaha-olana, izay ny vaha-olana. Aza mihainomihaino resak'olona eto sy eroa hoe orina se orina roa, ilay atody sy ilay ranonaina ange tsy mety tafahoana e. Jeren'ny dokotera zany dia tiliana ny vatana, izay ny vaha-olana. Miarahaba, ho anareo izay manana fanontaniana zareo dia tonga dia apetrao ilay izy fa tsisy maharatsy an'ilay izy mihitsy, afaka mametraka fanontaniana foana ianareo. Nareo zay hita hoe mametraka hoe sao dia mba afaka manontany dia tsy misy olana mihitsy fa tonga dia apetrao ilay fanontaniana fa za eto foana. Inona mahatonga ny lataka mora mihenjana rehefa mihila vehivavy?
mahamenatra be koa tsy manao caleçon. Fa ahoana kosa moa ilantsy ianao slip e? Raha ao an-trano moa zany tsy manina moa izay tian'ilay io, raha ohatra tian'ilay kirozaroza io ilay izy dia inona no ilana. Ka ilay izy hoe amin'ny maha lehilahy dia tsy maintsy izay foana, tsy maintsy mihenjana ilay lataka. Raha ohatra tsy mila henjana ilay izy dia akipio ny maso rehefa mandeha eny an-dalana dia amin'izay lahy tsy mahita vehivavy. Fa izay no maha lehilahy andrisany, tsy maintsy hoe mihenjana ilay izy rehefa mahita an'ondry, vao mahita an'ondry daily. Mahita vodina eo akaiky eo tonga dia misy vodibe eto akaiky eto madondadonda be. Izay no mampiavaka ny lehilahy sy ny vehivavy. Mihenjana ilay lataka rehefa mahita vehivavy ary mahamenatra nefa ilay tsy manao slip. Dia izay ny vahaolana akaiky ho an'ny lahy raha ohatra ka hoe tsy tian'ilay hisy hahita ilay lataka mihenjana. Io kosa anie tsy voatery hihenjakenjana fahatany, raha ao anatin'ny miala sakana ilisany dia iny aloha efa natoraly, tsy maintsy eo foana ilay fiantarana matevina be. Fa rehefa anatin'ny famelibebe ilisany dia eo ihany ilay fiantanana fa tsy be loatra. Noho izany tsisy maharatsy azy izany. Raha tena menatra tokoa ialahy amin'ilay izy ilay hoe mihenjana dia inona no atao? Tsy maintsy hoe manao slip ihany fa tsisy an'izany tsy manao slip izany. Ilay mba slip teritery nefa raha vao slip teritery no anaovan'ny lahy dia lasa sepotra ilay lataka dia tezitra indray ilay lataka hoe ahoana kosa ary angatsika mifaneritery ohatr'izany. Dia noho izany a, dia izay no torohevitra atoroko an'ilay, mila manao slip ihany ialahy satria tsy raha hoe ato an-trano aloha tsisy maharatsy an'izany, fa raha hoe any ivelany dia mila tsy maintsy manao slip foana. Dia mba aok'izay raha ohatra hoe tsy tian'ilay lataka moa izany a, iny fa mizihatra ilay izy eny an-dalana dia efa fantatry ilay zao ilay lataka fa tsy maintsy hizihatra dia inona mbola jerijerina vehivavy. Vehivavy koa nge tsy maintsy mizihatra, tsy tiako izay mampiavaka ny vehivavy. Ilay lisany vao mahita an'ondry dia misy madona be, oe misy voninkazo tsara tarehy. Vehivavy koa moa rehefa mandeha dia mipelipelika be mizezitezitra be. Ka izay no mampiavaka ny vehivavy sy ny lehilahy. Ny vehivavy natao ho jejojejo moa, ny lehilahy natao hijerijery. Fa rehefa tsy tian'ilay hoe mizihatra ilay lataka dia rehefa misy vehivavy izany dia miody ny lehilahy tsy mijery. Izay ny vahaolana. Ahoana ny atao rehefa manena amin'ny sipako izaho dia mora tonga ny anazy nefa tsy ampy fiara-manitra akory, izaho nefa mbola mankafy. Efa nandeha ilay fanontaniana dia voaverina indray izaho. Tamin'ny voalohany live-ntsika tamin'ny voalohany teo no efa nipetraka ilay resaka hoe inona ny atao a, hoe inona ny atao a, hoe fa maninona no mora tonga ilay izy. Dia ho averiko ihany izany ilay izy satria tsy inona isika mianakavy ito live a, ho averiko ihany ilay izy. Na izany na tsy izany ary nareo a mila miezaka ianareo mijery ilay vidéo izay zaraiko teo aloha teo satria misy idiran'ilay vidéo zaraina any aloha ange ilay izy ry zareo e. Mba tianareo ve ilay volomaso aloha?
Inona ilay resantsika teo vetivety de tonga zay zany le fanontaniana namantsika maninona no vetivety de tonga zay nefa mbola te hilely. Mbola averiko foana fa ny sakafo hohanin'ny lisany anisany io mampatonga ilay lataka malazo. Voaingana ny zara teo mahakasika ny atao hoe sigara, nazavaiko amin'ny atsipirian'ny tany mihitsy le izy ohatry ny ahoana ny asan'ny sigara ao anatin'ny vatana, de ohatry ny ahoana ilay izy le efa mahazo rà. Ohatran'ny tsy mitovy izy zany. De mila miverina ilisany mijery kely an'izay satria mbola tsy lasa lavitra ilay vidéo de mianatra an'izay lisany. Lasa maranitra loatra indray izy zany. Raha ny tokony ho izy tokony ampiana okazay. Tokony ampiako maintimainty eto zao de ohatran'ny tsy lasa niakatra be loatra indray izy zany. Tsy mety. Eo mety de eo tsy mety. Aloha andeha amin'io ary tsy misy olona za fa aloha andeha amin'io. Ny resakitsika de ny hoe vetivety de tonga le izy nefa za mbola te hilely. Sady tsy ampy firy minitra akory le izy de tonga. Za nefa amin'io mbola te hilely. Ho an'ny lisany rehefa hoe tonga ilay ranomaina de tsy voatery tonga de hoe alefa. Rehefa tonga le izy de avoaka ao anaty lavapory de ohatr'izao ny fanaovana anazy, somary aolana kely ohatr'izao de tapenana amin'ny tanana miandriandry kely eo ela avy eo de tsy lasa le ranomaina de avy eo afaka averina any anatin'ny lavapory indray avy eo, zay no atao. Fa kosa mbola averiko foana fa ilisany tsy maintsy mila manao régime mikolokolo vatana. Kolokoloa ny vatana satria raha ohatra ka tsy mikolokolo vatana de tsisy zavatra vanona zany mihitsy eo. De ny zavatra ataony elahy de mila hoe betsaka sakafo efa natoloka no hohanin'ny lehilahy, hohanin'ny lisany zany. Mila mihinana sakafo mampatanjaka lataka ilisana de ahena ny sigara sy ny toaka, izay ny fanafodiny de amin'izay mba ela ilay izy vao tonga. Ary rehefa milely de tsy hoe andeha ampidipiditra lataka foana akory fa ny fahaizana mankafy ilay vehivavy iarahana, iny no tena zava-dehibe. Mila miova toerana ihany koa ianareo, izay toerana rehetrarehetra ale any anaty tômôbilina any koa nge afaka milely fa tsy voatery hoe amin'ny fandriana ihany. De be ny fihetsika afaka tokony atao fa tsy hoe voatery hoe
vehivavy foana akory ny ao ambany dia izay dia samy miala avy eo, fa elahy lisany mbola avy eo foana, tsy vitan'ny lelo ny fiainana ny zareo. Mba mankafy an'ilay vehivavy rahany elahy ve elahy? Jereo tsara fa rehefa matsiro be ilay laoka ao an-trano, tsy tonga ve lisany tonga dia ohatrany anao fihinanana lisany tsara be izany hohanina aingana lisa, lany hatramin'ny taolany mihitsy ary izy raha ohatra hoe akoho no nandrahoana, ilay lafina hatramin'ny vilia mihitsy, dia mankafy tsara dia voky tsara mihitsy ny kibo dia ny saina koa avy eo milamina tsara. Ohatr'izay koa angely amin'iny mankafy an'ilay vehivavy miaraka amin'ny elahy elahy, hohanina tsara ny molotrany, tsafina tsara ny molotrany, hohanina tsara ny nono, safosafoina tsara izy, lolaovina tsara ny kibony, safosafoina tsara koa ny vodiny, dia lafina tsara ihany koa ilay fory, miovaova toerana ianareo, mitsangana, mipetraka, mirirana, misopirana, izay ilay atao. Vahoaka aloha, tandremo mampirafy. Rehefa mampirafy lisany dia tsisy fahafinaretana azo lisany zareo, n'inona zavatra atao eo. Za zay dia efa miteny, raha te hankafy lisany tena atao hoe lely dia aok'izay mampirafy. Ny vehivavy dia mifoka aina ao anatin'ny lela ao, mifoka aina avy amin'ny lisany ny vehivavy rehefa milely. Noho izany raha karazana vehivavy maro be miaraka amin'ny elahy dia efa mihena ilay izy. Vehivavy iray miaraka amin'ny lahy, mihena ilay izy. Dia ilay tanjak'ilay vehivavy ao anaty ao koa samy hafa, dia elahy avy eo reraka, tena ahoana koa ary izany, tsy afa-po indray elahy dia lasa indray mitady hafa, ry indray metimety, ry indray metimety. Izay nge ilay hoe manao alasafoay ny lelinareo lehilahy malagasy amin'izao fotoana, fa tsy mahay mankafy. Mila mankafy izany lisany raha ohatra ka te hiadana. Ilay vehivavy nge raha vao mahafantatra hoe elahy milely sy nandeha nampirafy anazy tany ambadika tany, tadio tsara fa nanenokatra fe ary izy lasa kamo e. Ao anatin'ny sainy foana ary enjehany eritreriny foana hoe ity ilay nampirafy anako ary ambadika ary azony an-tsaina sy azony mieritreritra foana ny ataon'ny elahy miaraka amin'izay vehivavy hafa miaraka amin'ny elahy any. Dia izay lasa mampatonga vehivavy lasa kamo sy te hilely satria tsy inona, ilay toetrany elahy tsy tiany. Fanontaniana manaraka, misy mivoto eto amin'ny col tsapaina dia ivelany mivoto rehefa marary. Dia marary ange indrindra kalapiso kely, dia voalohany manatona mpitsabo. Aza miandry ela be izany ry zareo rehefa marary tadio tsara fa rehefa marary ange ianao dia tsy maintsy hitombo ny dépense hozy ilay fitenenana, tsy maintsy hitombo iny rehefa andeha ho any amin'ny dokotera. Noho izany hisorohana ilay vola aloha be loatra satria mitambatra mitombo ihany koa ilay lasa mitambatra mitombo be ihany koa ilay aretina ao anatiny ao, dia ianao ange no hijaly dia torohevitra ho andria ry kalapiso kely dia tsy maintsy manatona mpitsabo. Averiko foana fa tsy misy mahamenatra izany. Ny asan'ny dokotera dia mitsabo marary. Nareo zao hoe andeha amin'ny dokotera marary ilay ato amin'ny col dia menatra, za fa nokatra feny amin'ny dokotera, sao dia ho tenitenen'ny dokotera koa vazavazainy tsy misy tokony mahamenatra izany ry zareo fa lalam-piainana. Asan'ny dokotera no mikarakara marary dia tsy maintsy ataony izay ahasalama sy hampihety anao. Noho izany tsisy tokony hatahoranao izany hoe tena menatra be ako andeha ho any amin'ny dokotera.
Hitandry zany ry kalapiso kely, ndry zao eo mahatsapa hoe marary dia tsy maintsy makany amin'ny dokotera ndry, ary aza menatra mihitsy hoe andeha any amin'ny dokotera zahako. Milaza ndry hoe marary eto amin'ny col eto dia ao amin'ilay tranonjaza zany misy tsy mazava ao, tsy maintsy makany amin'ny dokotera ndry, izay ny fanafody akaiky tsara tsy maintsy atao. Fa aza mihaino vavan'olona eto sy eroa hoe manosotra zao hoe atao ohatra zao hoe dia afaka io. Tsy sitrasitrana fahatany ho azy zany io raha ohatra ka hoe marary ndry, fa dokotera ny fanafody aingana indrindra. Ho an'ny lehilahy indray, ilisany tsy manaja vehivavy ireo, hitanareo zao mijaly ilay vehivavy. Eto zao madama eto dia miferinaina sy malahelo sy tsy hitan'izay tokony atao hoe inona no tokony ataoko fa marary ahako. Mety koa raha hiresaka amin'ny vadiny dia menatra sy matahotra hoe izany ve dia hiresahana amin'ny lehilahy. Mampalahelo ange zany ry zareo e, mafy ange zany, tena mafy ange zany. Vehivavy zao eto no mitaraina, dia mbola atoroko an'ny lisany ihany aok'izay le tsy fanajana vehivavy. Ny tsy fanajana lisan'ny vehivavy io, izay mampatonga vehivavy hoe matetika raha vao hoe voan'ny niangatra dia ny vehivavy no tsy maintsy hidirana angany voalohany, satria tsy inona, ilay ranonaina ange miditra ao anatin'ilay vehivavy. Ny ranonaina lehilahy miditra ao, dia izay mampatonga vehivavy tonga dia lasa hoe marary, satria tsy inona, miditra any ilay izy, ilay aretina entiny avy any alavitra any. Dia torohevitra ny ataoko an'ny lisany aok'izay le tsy fanajana vehivavy, satria mijaly ny vehivavy, miezaka mba manaja lisany, manao izay zavatra mety kanefa lisany tsy miasa saina fa manao fiainana adala any ambadika tsy hita mason'ny vehivavy any. Dia vehivavy avy eo lasa victime ozy ilay fitenenana, hiaran'ilay tsindry azo lena sy hiaran'ilay ditra ataon'ny lisany vehivavy dia mampalahelo. Lasa maranidranitra kely indray zany ny oriko eto hahay, tianareo ve? Ose, lasa maranidranitra indray zany ny oriko amin'izao. Zay lohaloha andeha amin'iny fa tsy misy olana mihitsy iny. Dia izay indray ny resakintsika, mbola mitohy ihany ve? Aleo tohizana ihany. Torohevitra ho an'ireo kalapiso kely mankany amin'ny dokotera indry dia tsaboin'ny dokotera ary aza menatra ny milaza ny olana. Raha vao ohatra ka miolakolaka eo indry tsy te hiteny amin'ny dokotera dia lasa miakatra
inona moa zany ilay vola raha ohatra ka tokony hoe ray alina ny tokony ho alohandry lasa tafakatra ray hetsy satria indri tsy mitsotra marina tamin'ny dokotera io anie tsy maintsy fantatra ny dokotera foana hoe inona tokoa le marary andry fa ndry kosa tsinona lasa miolakolaka be tsy milaza ny marina dia lasa na izy ara lasa sahirana ny karoka ilay torohevitra mitady vahaolana maro izy zay vao nahalala ny olandry nefa ndry efa mahalala ilay zavatra tsy marary andry dia ho andry zany kalapeso kely hoe marary dia gynécologue no antonony raha ohatra ka atao amin'ny indry zao marary atao amin'ny école dia gynécologue no antonony ny mahatonga ny zaza rehefa bevoka tsy mety mihodina tsy mety mihodina na mahatonga ny zaza rehefa bevoka tsy mety mihodina aleo fa atao ilay vidéo io dia amin'izay mahafantatra daholo ny rehetrarehetra satria ilain'ny vehivavy rehetra atao ilay vidéo dia omena anareo ilay izy avy eo tokony misy lely direct ve ny lely direct dia tsy misy atao amin'ny Facebook fa ho anareo te hijery hoe lely direct itejery fory sy lataka dia ao amin'ny Google ianareo manoratra eo amin'ny recherche hoe lely dia be dia be any tsy tambo isaina maro be any atao Facebook tsy misy an'ireny na andefa MP any ary ianareo na ohatra hoe hipartage any amin'ny groupe rehetrarehetra any hoe karoka any dia tsy mety amin'ireny atao amin'ny Facebook fa ao amin'ny Google ianareo miditra dia ao be dia be kely loatra ny anahy dia sipako lasa misaraka amiko daholo izay indray aloha dia mino fa tsy marina sao dia lahy no tsy manaja vehivavy dia lazainy lafa ilay sipa no misaraka ny lataky ny lehilahy malagasy ange dia efa natokana ho an'ny vehivavy malagasy hoe inona antonona malagasy dia izay no teneniko anisany hoe tsisy tokony mahamenatra ny lisany na hoe tsisy tokony mampatonga ny lisany hoe lasa inona moa zany mahamenatra zany complexe zany filazana azy tsisy tokony mahamenatra ny lisany zany efa maninona ny kely loatra tsy kely zany io fa io lataky lisany io dia efa natokana ho an'ny vehivavy malagasy fa kosa ilay tsy fahaizany lisany milalao vehivavy eo no olana tsy mahay milalao vehivavy lisany efa nandeha teo ilay izy dia ato sao be dia be aleo fa ho ampiana an'ilay izay vidéo izay indray zany dia mba amin'izay mba mahita daholo ny rehetra ary mbola averiko foana ho an'ny lehilahy malagasy tsy vitan'ny lela ange zareo ny fiainany raha tiany lahy tokoa i madama ny vehivavy hoe ilalao ilay lataka isan'andro dia mila mizara fitiavana ho amin'ny madama elahy amin'ny alalan'ny fiteny ny firesaka ao an-tokantrano mba misaotra madama ve lahy rehefa mahandro hanina tsara tarehy madama misaotra kipiso tena tiako ny sakafo nohanindry indreo bisous zay maheno an'izay fotsiny madama tonga dia tara be sady faly be ataoko tsara tarehy indray ny kaliny vadiko raha rehefa ataoko tsara tarehy ary amin'izay fotoana izay dia lasa mazoto indray madama avy eo ilely satria tsinona elahy tsara fanahy aminazy
Izay angena angatahany vehivavy amin'ny lehilahy e lamba hoe mila mitsotra mahay sy mahay mitsotra aminazy ny marina. Rehefa mifody dia mila mifampiarahaba ianareo roa. Rehefa hoe hisaraka toerana, izany hoe handeha hiasa izany, dia mila mifanoroka kely. Rehefa tonga ao an-trano dia mila mifanoroka kely. Sahirany ne manasa lamba ery an-tokotany ery, zazakely nefa ato mitomany. Lasa lahy mandeha mitaiza zaza, fa io zazakely io nga neny irery nanamboatra zazakely. Elahy koa ne tompona andraikitra tao e. Dia lasa koa elahy mitaiza zazakely fa tsisy maharatsy an'izany. Menomenona ny namany elahy, manambany elahy ny lamany hoe dain ilay dia sarim-bavy elahy fa ahoana elahy no mitaiza zaza. Dikan'izay dia mialina anie ny namany elahy satria tsy ny elahy ilay elahy tia tokantrano. Izay tadidio tsara fa ny namany ny ankamaroan'ny namana dia be fihalohana. Rehefa tafavoaka ianao, rehefa mba miakatrakatra kely ianao dia mialina daholo ny namany. Noho izany raha ohatra ka miteny an'lahy ny namany elahy hoe sarim-bavy elahy satria tsy nalaozany elahy mandeha manao fiainam-behivavy fotsiny dia aza meno an'izany. Ampidiro amin'ny sofina vity, avoay amin'ny sofina vanana. Ianareo mivady ange raha ohatra ka tsy mihinan-kanina ao an-trano ao dia ny namany elahy ve ny andeha hanampy? Tsy hanampy mihitsy ny namany elahy. Ary raha ohatra ianareo mivady ka hoe tsy misy sakafo ao an-tokantrano dia hanampy ve ny namany elahy? Tsy ho avy mihitsy izy. Noho izany milaza elahy hoe kely loatra fa misaraka dia elahy ny tsy mahay manaja ilay lataka ananany elahy. Ary maninona elahy ny miovaova? Fa nga ny fiovaovana vehivavy no midika iny. Tsy ny fiovaovana sipa mihitsy akory midika ina fa elahy no tsy manaja ilay lataka elahy, izay no mampatonga ilay tsy mety. Ary tsy vitan'ny hoe andeha hiova vehivavy ako dia hoe tsara ilay vaovao ary dia hoe hiova indray zako dia iny indray no mety. Elahy ange ny reraka eo avy eo satria tsy inona nanenjika vehivavy teto sy teroa. Raha tiany elahy tokoa ka hoe te ho tsara ilay fiarahana miaraka amin'ny vehivavy dia voalohany atao ilay vehivavy. Izay fanafodiny. Faly be izany elahy izay fa miova vehivavy nefa izay iarahana rehetrarehetra tsy mety daholo. Elahy milalao vehivavy mihitsy ny tena tsy mahay satria sady tsy manaja vehivavy no tsy manaja ilay lataka. Noho izany inona ny vahaolana? Vehivavy anankiray iarahana, tiavo tsara iny, omeo fitiavana tsara izy, tiavo ohatran'ireny mihinam-bary matsiro tsara tarehy ao an-trano ireny, mihinana desera, mihinana laoka mafilotra be. Rehefa misakafo izao nareo ka hoe tsara be ilay sakafo, ilay lafina hatramin'ny tanana mihitsy ilay menaka be mipetaka amin'ny tarehy, kasohana hatramin'ny ampango mihitsy, ampiana kasoka kely rangaty ny saosy koa ilay lafina tsara mihitsy, vilia madio be. Dia ohatr'izay ihany koa ange ry zareo no milely. Ilay lafina tsara ny nono, ilay lafina tsara ny molotra, safina tsara ny molotra, ilay lafina tsara koa ny volo, safosafoina tsara mihitsy, safosafoina tsara ny vatana, ny kibo. Ao anatin'izay fotoana izay dia mety ilay izy, fa tsy hoe tena tsy mety rangaty dia hiova indray mibandy fa tsy mety. Ary iarahan'ny elahy, atsipy eto atsipy eroa, tsy takory izay fandehana avy eo. Dia izay ny torohevitra atoroko ho an'ny rehetra mahaiza manaja ny ao an-tanana. Izay ny vahaolana tsara sy akaiky ary mahomby raha toa ka tena tianao tokoa ny hoe hanana izany miadana miaraka amin'ny olo tiana izany.
Let's fold down. Potika tato koa le zavatra ry zareo. De ahoana ito? Zay vao tena lozy. Potika ny entana. Zay vao tena hoe potika ny entana. Mandreraka mihitsy. Tsy maninona fa ataontsika tsara pirina izy. Mba tianareo ihany ve le make-up e? Mitohy ihany ny fanontaniana manaraka. Ho anareo le mametraka fanontaniana ry zareo rehefa misokatra izay, ilay fanontanianareo ahona. Rehefa misokatra izay le fanontanianareo any anatin'ny message ny dikan'izay dia efa voavary ato anaty live le izy. Ny sasany ihany koa tonga dia valiko ao amin'ny alalan'ny inona moa zany? Amin'ny alalan'ny vidéo. Misy le tonga dia hoe ataoko vidéo dia mba samy mahita daholo ny rehetrarehetra satria tsy samy mba te hijery anaty vidéo ihany koa tsika. Misy ilay vidéo izay efa nataoko zany dia averiko ato anatin'ny live, fa ilay fanontaniana vaovao le mbola tsisy mpahafantatra iny no ataoko amin'ny vidéo. Dia ho anareo le mametraka fanontaniana rehefa misokatra le izy dia mandeha nareo mijery, dia mila mijery ianareo ao anatin'ny mijery live izay ataoko live ianareo dia any ny fanontaniana. Ny vadiko tsy mazoto nanomboka niterahako izay fa dia jery telefona. Io aloha dia marina ary mbola atoko ho an'ny tovovavy foana. Indri vao bevoka eo indrindra kalapisika eo tady tsara fa mivady indray dia tsy maintsy lasa kamelely. Mihena ilay fientanana ao anatin'ny lehilahy. Efa toetran'ny lehilahy io. Maro ny lehilahy manana toetra ohatr'izay. Fa inona ary zany no hisorohana an'ilay izy hoe mba mitara mindrira mise? Izy aleo mijery télé eo e. Mbola averiko foana fa ny lehilahy malagasy tsy mba mahay manao romantika. Tsy mahay an'izany lisany. Tsy haiko hoe inona no antony. Dia manome sopapa ny lisany foana zahako hoe mila mianatra lisa manao romantika dia mba mahatsaratsara ilay fiarahanareo roa ary ambonin'izay mba mahafinaritra ange ry zareo zany hoe manana olona zany misy olona mizara fitiavana izany. Ary le izy ange ry zareo ka tsy hividim-bola e. Dia ianao ve zany dia andro vasoka amin'ny vadinao foana hoe roviana indray ary ity vadiko ity nanoroka anahy, roviana indray ary ity vadiko ity mively aminahy. Zany no iainan'ny vehivavy malagasy rehefa manambady. Ny mampalahelo anefa ry le roa mody endry be ao an-tanàna ao an-trano fa avy eo inona ny ataony? Lasa izy manetsika vehivavy hafa ary ambadika tsy hita amin'ny maso ery. Zay le tena loza.
torohevitra atoroko an'ilay lisana ho an'ny vehivavy zany, ho an'ny vehivavy, tovovavy malagasy vao hanambady, indri dia tsy maintsy manao fanipatonty rehefa mialohan'ny hiditra ao tokantrano dia tsy azon'ny lehilahy ozongozony indri amin'izay fotoana izay. Ambonin'izay ihany koa indri rehefa manambady tsy mahazo hoe maninona moa zany, lasa vorondolo be. Mifoha maraina rangahy, akanjo mandry no anaovany. Tonga avy miasa rangahy, mbola jereo fa ny volo misaritaka, ny trano mikorotana be, ny vilia ihany koa jereo tsy misasa, dia iny dia efa anisany mampatonga ny lehilahy kamo. Ny lehilahy tsy tia vehivavy, tsy tia trano mikorotana, aleo hazava ny resaka. Fa sao ndry mihevitra hoe tsy miteny izy dia tsy hiasa saina eo, fantany tsara zao mihitsy fa hoe mananjanaka ianao eo, fa tsy ao anatin'ny sainy izany mihitsy ny hoe indri anie ka repotra ny asa. Repotra ny asa ndrika mila fanampiana amin'ilay fanadiovana trano, tsy ao anatin'ny sain'ny lehilahy zany, fa tonga indray dia tsaraina amin'ny endrika ivelany amin'ny alalan'ny zavatra hita amin'ny masony hoe vehivavy tsy mahavoatena, vehivavy kamo velona, izay no ao anatin'ny sainy voaloha. Nefa indri reraka avy niasa, izany dia efa anisany mahatonga ny lehilahy lasa kamo ilely. Satria fahitany an'ilay trano lasa ohatran'ny afo be. Antony ihany koa tsy maintsy indri manao manjamanja, izay zany aloha ilay lazaiko eo manjamanja foana indri na dia efa manambady aza, manao akanjo tsara. Ilay tsara tiako lazaina zany tsy hoe isan'andro koa indri dia hividy akanjo foana akory, manao akanjo manintona ny filazana azy zany. Ary ho an'ny lehilahy, rehefa miteny indri ny lehilahy hoe tsy mamela indri manao akanjo lava na hoe tsy, ireny lehilahy ireny dia be tsara velan-tsihy daholo ireny. Mody indriny tsy avelany hanao alizy nefa izy rehefa any ambadika tsy hitan'ny maso indri ihany, inona no ataony? Mitady vehivavy manja be izy. Dia izay no mbola hitenenako andri foana fa tsy maintsy fanipatonty indri. Raha fanipatonty vehivavy mahaleo tena indri tsy sahin'ny lehilahy atao an'izany. Tsy sahany atao an'izany mihitsy indri. Ary na nisaraka amindri ary lasa matahotra izy satria fantany indri fa vehivavy mahaleo tena, vehivavy mahavita azy. Raha ohatra indri ka nahavita an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo, ka jereo indri rangahy fa mbola tsy taitra amindri mihitsy, tadio tsara fa indri dia tsy ahova lehilahy. Izay aloha dia aleo hazava ny resaka, tsy ahova lehilahy ny vehivavy hoe andeha hanao tsara fanahy be izaho dia lasa mahay milehdy be vato, andeha hanao arahako foana izay tian'ilay lehilahy dia tsy maintsy tia be anahy izy. Dia amin'izay fotoana izay zany indri dia lasa diso manome loatra indray indri amin'izay fotoana izay. Ary tadio tsara fa rehefa manome loatra indri dia lasa hena ilay fientanana ao anatin'ilay lehilahy. Nahita indri tsara zao ary fa diso ny ataon'ilay rangahy, arahany am-bokony izay ataon'ilay lehilahy, dia vao maika izy, fantany tsara hoe ratsy ny ataony nefa indri tsy miteny anazy dia vao maika izy manao fanahiny azy tonga saina ary ny eritreretiny dia hoe tsy miasa saina momba anazy indri. Hitanareo izany hoe tsara velantsika ny olombelona, indri mieritreritra hoe fitiavana anazy ny fanarahany izay tiany atao, izy nefa mieritreritra ilay hoe fieritreretiny nefa dia hoe tsy firarahiana anazy satria indri tsy miteny anazy. Dia mbola averiko foana fa indri tsy maintsy fanipatonty. Raha fanipatonty indri matahotra ny hisaraka amindri io lehilahy manambany indri sy manaratsy andri lava eo.
ho an'ny vehivavy manaraka ambokiny lava io, indrindra antsoina hoe vehivavy miraikitra. Efa nisy vidéo nataoko tany hoe vehivavy miraikitra. Raha vao diso manaraka ambokiny izay ataon'ny lehilahy dia tadio tsara fa ararotin'ny lehilahy miaraka amindrey iny. Ny lehilahy dia mila vehivavy mafy loha. Ohatriny ahoana izany vehivavy mafy loha zany? Raha ohatra izy ka hoe mpisotro toaka be, dia indrisy hiteny anazy hoe zao ve tena vola tena lany amin'ny toaka foana, fa tena mihitsy no izy. Vao izay ny ataondry, raha pitsy izy vao mainka misotro toaka. Raha afaka pitsy izy vao mainka misotro toaka, lasa laniny amin'ny toaka tokoa. Fa raha tiandry izy hiova, rehefa mifoha nareo roa, mifanoroka kely nareo roa, mifanometeny mamy, dia manazava miadana indray. Tsy hitanao hoe mba tokony hileny ve izy tsika dia mba ialahy nefa tonga dia mahay mitoaka be mihitsy dia lasa kamo be hileny nefa mba isan'andro mba tokony hileny mba atao tsindrin-tsakafo sa ahoana izy ialahy? Mba isaky ny roa volana, mba isaky ny indray mandeha isan-kerinandro fotsiny ialahy mba hoe mamy dia mba saingy tsisy maharatsy an'izany sa ahoana izy ialahy? Raha izay ny ataondry anazy, miova izy avy eo. Tsy eo ny eo izy no iova, fa mba miezaka fotsiny izy mibitsibitsika moramora aminazy amin'izay. Rehefa ohatra izy hoe mipetraka eo ambony fandriana eo, mipetraka eo ambony seza mijery télé eo izy, dia lasa indray manatona moramora eo aminazy dia bitsibitsika moramora miresaka aminazy ohatran'izay. Tian'ny lehilahy ny vehivavy ilay hoe lehilahy ange tia sahin-jaza. Mbola tazaina ny lehilahy rehefa manambady ny sao dia indrindray sao dia mieritreritra indray hoe izy ny raim-pianakaviana, ekena raim-pianakaviana izy, fa kosa tazaina izy eo an-trano, anisan'ny zazakely koa iny lehilahy vady indrindra fa ao, dia manantona eo aminazy eo indray dia mameno anazy moramora dia miresaka aminazy moramora, resahana moramora, bitsibitsihana moramora. Izay ny ataondry ao anatin'ny herinandro, tapa-bolana, 3 volana, 4 volana, hitandreo tsara fa miova izy avy eo. Tsy hoe indray mandeha eny ihany akory izy dia mety hoe hanao fa fantany ihany ange avy eo e, fantany ange hoe tsy mety ilay ataony, fa ataony fanahiniana. Rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny lehilahy dia tsy mila adiny. Ohatra sigara zao tiandry hiala sigara izy, ny tena koa sigara tena lava ihany ange no pahatonga le tsika tsy manam-boly, sady tena koa jery tena ratsy tarehy be. Koa izay ny ataondry, sigara eo amin'ny masondry mihitsy ary izy mifoka sigara, tonga dia mividy iray paquet be. Tandry izany, izay mahazaza saina lehilahy. Fa raha tiandry izy te hoe te hiala sigara, dia mitovy an'ilay nolazaiko teo aloha ihany. Rehefa matory izany na hoe rehefa hoe hifoha, tsara hoe rehefa ilay hifoha vao maraina iny satria rehefa mifoha ianao amin'iny misokatra ny saina, fa rehefa andeha hatory reraka ny vatana. Rehefa vao maraina mifoha ianareo dia mifanoroka fa bitsibitsika moramora dia eo ianareo roa mifampiresaka milamina, dia mety ilay izy. Ny lehilahy dia tonga saina foana izy, tonga saina izy fa ela be. Rehefa hoe indry ny vadiny indry no miaraka mipetraka aminazy eo dia fantany foana ange iny, fantany tsara mihitsy hoe indry ny vadiny mandrakizay eo. Tsy maintsy misy ny ditrany any ambadimbadika any. Lehilahy tsy sazany hoe toka-po izany, misy ny toka-po fa vitsy. Ny 5 isan-jaton'ny lehilahy ihany ny toka-po fa ankoatr'izay maditra be daholo. Variana mitady vehivavy etsy sy eroa. Rehefa reraka sy malazo ilay lataka, izay izy vao mody endry ao an-trano. Inona indray koa fanontanianareo, izay angamba ny androany. Izay angamba ny androany fa efa betsaka izay dia mihinako fa nahafinaritra anareo ilay resakintsika teo. Ho anareo izay manana fanontaniana apetrao fa tsy maninona fa apetrakintsika foana ilay izy, valiana miadana eto ihany. Tsy maintsy valiana foana ny fanontanianareo.
Ho anareo izay manana fanontaniana dia tsy maninona, misy namana mametraka fanontaniana afaka mametraka fanontaniana fa dia tsy misy tokony mampihery anareo na hoe mampisalasala anareo fa afaka mametraka fanontaniana foana ianareo fa tsy misy olana mihitsy. Dia izay ny resakintsika androany a. Tianareo ve ilay make-up koa ry zareo? Efa manomboka mahay amin'izay za a. Inona ary ito make-up ito raha fantatrareo hoe misy challenge any amin'ny TikTok any a, antsoina hoe Adam. Film vaovao any amin'ny Netflix ilay izy, dia izay mampatonga anahako manao an'ito make-up maintimainty ito. Mba ataoko maintimainty indray zany a dia mba somary mitovy an'ilay challenge. Misy an'ilay hira sasany ataoko ireny, hitanareo hira avy any amin'ny TikTok ireny hira ataoko ireny. Dia izay ny resakintsika androany a. Fa mino aho fa afa-po tsara ianareo a. Ho anareo izay manana fanontaniana apetrao foana fa tsy misy olana. Somary ngezangeza ny tapikandroko ato fa tsy misy olana ihany koa. Tsara ve ilay izy? Maka sara ilay paozy. Paozy indray. Ohatr'izao indray. Ny ilany indray. Mba tiako kosa rangahy ito paoziko androany ito. Sa hoe aha? Dia izay a. Afa-po tsara nareo izay a. Dia manaraka indray zareo tohizantsika atao hafa indray ny lesantsika manaraka. Dia mankasitraka tompoko. Bye 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 bye.